fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay isorana mandrakariva ilaina amorona zao tontolo zao manome atsika tombonandro mbola afahanao mijery anyty fandaharana izay totosainy ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy fiaina mandrakizay eto amin'ity fahita lavitra ity noho izany dia miarabanao izahay ampifaliana ihany koa no androsoana ao atokantranonao irinay ny afantarantsika ireo famarinana izay voalaza ao anatin'ny boky ny faminaniana ary tsy maintsy ho tanteraka eto ambonin'ny tany sambatra izay rehetra mandinika sy mahafantatra ny zavatra voalaza ao amin'ireo faminaniana ireo arak'izany ary dia tsy ho lavaresaka ao fa isika ho tokantrano efa miandry ny fanazavana sy ny toan'ireny zava-miafina lehibe izay naseho teto ireny dia ny zava-miafina momba ny fivavahana izay azo lazana hoe tena tafiditra ao anatin'ny fitaka tanteraka ny zavatra misy ao anatin'ny fivavahana izay aran'izao tontolo izao ary tafiditra ao anatin'izany voafitaka izany isika malagasy ary dia rehefa voafitaka isika sy ny firenena rehetra ihany koa voafitaka dia tanteraka ilay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko 12:7 manao hoe nazera ilay devoly sy satana ilay mianarana ela izay mamitaka an'izao tontolo zao nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa miaraka nazera taminy ny zavatra nisy rehefa nazera teto ambonin'ny tany ilay namitaka an'izao tontolo zao dia voafitaka tokoa izao tontolo izao dia tanteraka ihany koa ilay voasoratra eo amin'ny apokalipsy toko 12:12 tapafara manao hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina any aminareo ny devoly sady manana fatezerany lehibe satria fantany fa kely sisa ny androna rehefa voafitaka mantsy dia tsy maintsy idiran-doza na dia ianao ho atokantrano aza raha misy olona iray izay mety isoloky na anambakanao nefa tsy fantatrao dia rehefa voy anao dia tsy maintsy idirana fatiantoka loza ho an'ny olona izay voafitaka ka ny mpivavaka izay tsy mahafantatra ny fatanterahanyireo faminaniana ireo dia idiran-doza fa zay mahafantatra kosa dia afaka miala amin'izany fitaka izany ary ho an'izay mahafantatra no nahatonga ny mpamonjy ny teny ao amin'ny apokalipsy toko 1:7 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ka mitandrina ny tenin'ny faminaniana ato amin'ity boky ity fa antongotra ny andro dia mbola namafisina zany ary amin'ny apokalipsy toko 2:7 manao hoe indro avainganao sambatra izay mitandrina ny faminaniana ato amin'ity boky ity zany hoe ny olona izay mahafantatra ny fatanterahanyireo zava-miafina ireo no afaka mitandrina fa ataonao ahoana moa ny tandrina n'izany hoe tsy hivavaka amin'ilay anaran'ny biby ity zany nefa voasoratra amin'ny apokalipsy hoe misy olona mivavaka amin'ilay anaran'ny biby ity dia ataonao ahoana no hitandrina hoe tsy hivavaka amin'izany intsony raha tsy fantatrao akory ilay anaran'ny biby ity dia isorana ny avo indrindra ary ankasitrahana ianao ao atokantrano satria afaka nanaraka nyty fandaharana ity ny avo indrindra ihany koa nanome antsika fotoana nanokatra n'izao fandaharana izao eto amin'ny fahitalavitra
mba ahafahantsika mitandrina tsy ankohaka intsony eo anoloana n'lay anarany bibidia. Ny anarany bibidia izay voaresako amin'ny apokalipsy toko 17 araky ny hita amin'ny 9:20 dia ankofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ary voalaza amin'ny apokalipsy toko 17:4 sy 7 hoe na ny kely na lehibe na manan-karena na malahelo na ny mpanompo na ny tsy mpanompo dia noteren'ilay biby faharoa ho asiana marika eo amin'ny tany anakavanana sy eo amin'ny andrina. Ilay marika dia ny anaran'ilay biby voalohany na ny anaran'ny bibidia izay natsangan'ireo amperora romanina izay ny fandimby sy nasainy ny vavahan'ny olona, satria efa nazavaiko teto ary fantatry ny mpahay tantara rehetra fa tamin'ny taona 530 taty aorianany mpamonjy dia natsangany ny amperora Adrien tao amin'ny tempoly tao Jerosalema, ny tempoly ho an'i Jupitera na ny tempolin'ny Jesosy na ny tempolin'i Jesosy ozy tsika malagasy hoe Jesosy, fa amin'ny teny latinina kosa Jésus, fa amin'ny teny raisa-pirenena dia Jesus na Jésus. Efa tamin'ny taona 530 no nananganana tempoly tao a Jerosalema, teo amin'ny toerana zay nisy ny tempoly nataon'ny Solomona, ny tempoly ho an'i Jupitera, satria noravain'ny Romanina tamin'ny taona 7 tateo aorian'ny mpamonjy ny tempoly tao a Jerosalema. Zava-miafina zany, sambatra ny olona zay mahafantatra ny zava-miafina izay mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny mpamonjy dia nanambara hoe ianareo no navela afantatra ny zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra, fa amin'ny hafa dia fanoharana no itenenako aminy mba hijery mandrakariva izy fa tsy hahita, ary andre mandrakariva ihany fa tsy hafantatra. Ianao zany aza anisan'ireo zay mijery mandrakariva fa tsy mahita, aza anisan'izay mandre mandrakariva fa tsy mahafantatra. Fa aoka mba ho anisan'ireo mijery ianao zao dia mahita ary mandre an'ity fanazavana hoentiko ity dia misokatra ny masom-panahinao ary mahafantatra ireo fitaka izay tafiditra ao anatin'ny fivavahana amin'izay ianao manomboka eto ka ho fantatra ihany koa ny zava-miafina atongavana any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao no famarinana voalohany, mila averiny zay rehetra mitory famarinana. Raha misy mpitondra fivavahana zany na pasteur na loholona na evangelista na inona mety hoe skady misy ianao, mety hoe efa mpampianatra soratra masina, ka raha misy mpitondra fivavahana tsy mahafantatra akory ny anaran'ny avondrindra nefa izy mampianatra soratra masina sy miteny hoe mitona olona ho any amin'ny fiainana, dia azonay lazaina hoe mitory ny zavatra tsy fantany sy manambara ny lalana tsy hitany akory izany mpitondra fivavahana zany. Ny mpamonjy dia niteny hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny mpamonjy dia niteny hoe rehefa mivavaka nareo dia ataovy hoe rainay zay any an-danitra, ho amasinina anie ilay anaranao. Ny mpamonjy dia niteny hoe raha mangataka zavatra amin'ny ray, amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Ka manontany mpitondra fivavahana rehetra zay mitaiza ny olona sy mamatsy ny ara-panahin'ny olona ny miterina zay misy azy hoe mba mitory an'izany anaran'ny avondrindra zany ve ny mpitondra fivavahany, sa mbola mitoy mitory ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy na ny anaran'ny Jésus na ny anaran'ny Jesus fa efa naseho teto fa tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ilay avy amin'ny taranaki Davida izay filazany tsara notorian'ireo apôstôly tamin'ny taonjato voalohany tsy misy ifandraisany amin'izany anarany zanak'ondry izany izany anarana torian'ny mpitondra fivavahana izany. Misy porofo maro be eto am-pelantanana izao zavatra resahana izao, ary saripady ny mamoaka zavatra mafonja be ohatr' zany satria mety izy fiatraikany any amin'ny enenivon'ny fiarahamonina eny ny filazana an'izany, fa misy porofo anefa zany, misy porofo zany, ary tsy eto am-pelantanana fikambanana ihany ireo porofo ireo, fa manerana n'izao tontolo zao, manerana ny vazatany efatra dia efa maro no mahafantatra fa tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ny mpamonjy, amin'ny anaran'ilay voafantsika teo amin'ny tsatokazo, tsy misy ifandraisany amin'iny anaran'iny io anarany tafiditra ao anaty baiboly eo, dia ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesoa na ny anaran'i Jesosy zay aminononanao anazy zany tsisy olana, fa ny azoko lazaina dia izao
mamitaka sy mitoy mamitaka ihany a ilay fanahy mamitaka n'izao tontolo zao ilay tafiditra ao anatin'ny resam-pivavahana ilay niteny tamin'ny mpamonjy tamin'ny fotoanandro natongavan'ny mpamonjy teto ambonin'ny tany hoe raha miankohaka indrepandea-monja eto anatriako ianao de omeko anao zao fanapahana rehetra izao fefanatolotra izany ny devoly na ilay satana zay mamitaka n'izao tontolo zao de efa tamin'ny andro natongavan'ny zanak'ondry teto ambonin'ny tany a no ny taonany zanak'ondry mba iankohaka eo anatriany indray-pandeha-monja ao amin'ny lioka toko faefatra manomboka eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahenina no ahitantsika an'izany netiny devoly niakatra tany amin'ny toerana avo de avo ny mpamonjy de nasehoan'ny devoly ny mpamonjy ny fanjakana rehetra eran'izao tontolo zao de hoy io devoly io le mpamitaka zany hoy le mpamitaka tamin'ny mpamonjy hoe omeko anao avokoa zao fanapahana rehetra zao fa efa nomena azy zany ka zay tiako omena azy nomeko azy ka raha miankohaka indray-pandeha monja eto anatriako ianao de omeko anao zao fanapahana rehetra izao ny mpamonjy tsy azony devoly nofotahany fa kosa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izay miezaka mitady ny fiainana mandrak'izay sy tena te hivavaka amin'ny famarinana de voafitaka ilay fanahy izay namitaka an'izao tontolo zao de ilay dragona izay nazera teto ambonin'ny tany izany ny zava-miafina hoentiny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrak'izay mino fa misy amintsika ary maro amintsika eo tokantranao no mandefa mesazy sy miantso mankasitraka sy mampirisika antrany mampahery ny frerabelona hoe toy izy foana ny fampafantarinao ny zava-miafina zay ampafantarinao fa tena ilain'ny malagasy ny mahafantatra anazy marina tokoa zany ilayntsika malagasy ilayntsika zay ho any amin'ny fiainana mandrak'izay sy ny malagasy ihany no any amin'ny fiainana mandrak'izay fa ny olona rehetra zay miaina amin'ny famarinana sy mino ny anarany avondrindra ary mino n'ilay zanak'ondry zay tonga teto ambonin'ny tany dia ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrak'izay ka anisan'izany ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrak'izay ary tandremo ry avana izay mijery ity fandaharana ity fa eto ambonin'ny tany amin'izao fahavelomanao zao ianao no afaka manamboatra ny lalanao sy afaka manintsy ny dianao ary afaka miaina amin'ny famarinana fa zay tsy vitanao eto amin'ny fahavelomanao dia anenenanao ny hoavinao mandrak'izay satria tsy misy asa tsara izay azonao avozona intsony hoe rehefa tonga any amin'ny andro fitsarana indray anao vao nde anavao asa tsara sy hibebaka sy ala amin'ny ratsy fanao sy anova fivavahana tsy misy an'izay tsony any fa fijinjanany zay nafafinao teto ambonin'ny tany no miandry anao any na mafy zavatra tsara ianao teto ambonin'ny tany nivavaka tamin'ny avondrindra ianao teto ambonin'ny tany nanonona ny anarany ianao ary nitandrina ny didiny dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrak'izay anao raha manana faharetana amin'izany ary maty eo amin'izany fitandremana ny didiny sy fanaovana ny asan'izany raha tsy nahafantatra ny anarany kosa ianao teto ambonin'ny tany tsy nandohalika tamin'iny anaran'iny ianao teto ambonin'ny tany nefa ianao niantso tompokotompoka ihany nefa ianao navita famantarana sy fahagagana ihany nefa ianao nasitrana maharary ihany saingy tsy le anarany no nanaovanao an'izany de anambarany zanak'ondry amin'izany fotoana izany hoe tsy nafantatra anareo ao hatrizay elabe zay miala amika anareo mpanao meloka tanteraka amin'izany vanim-potoana zany ilay faminanina nambarany mpamonjy ao Mateo toko fahafito andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo manao hoe maro amin'izany andro zany ilaza hoe tompokotompoka zay nefa naminany tamin'ny anaranao zay nefa nidroka demonia tamin'ny anaranao zay nefa nanao salehibe maro tamin'ny anaranao hoe efa nataonay daholo zany zavatra rehetra zany ho ao amin'ny fiainan'izay fa ny mpamonjy manambara am'ireo amin'izany fotoana zany hoe tsy nafantatra anareo ao hatrizay elabe zay miala amika anareo mpanao meloka ny olona rehetra izay voafitaka dia hovery avokoa fa tsy misy olona voafitaka zany ka tsy hovery ary zany natonga ny teny voasoratra hoe ringana ny oloko no ny jifisian'ny fahalalana ary voasoratra ihany koa hoe tsy mety ny fanahy raha tsy manana fahalalana ringana ny olona rehefa voafitaka very ny olona rehefa voafitaka matiantoka ny olona rehefa voafitaka ka nandritra ny vanim-potoana elabe nandritra ny taona lava be no tsy nahitana intsony ny anarany avondrindra teto ambonin'ny tany ary tsy nahitana intsony koa ny anarany zanak'ondry nandritra ny vanim-potoana elabe sy lavabe no tsy nisy mpitondra fivavahana sy mpaminany nitory ny anaran'ny avondrindra
sy nitory ny anaran'ny zanak'ondry intsony. Efa niditra vanim-potoana lava be, efa nanomboka tamin'ny vanim-potoana namotehan'ireo amperora romanina sy nanafoanana ny fiangonana najorin'ny apôstôly no efa tsy nisy nitory intsony ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry. Efa nanomboka tamin'izany ihany koa no efa nivavaka tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jesosy ny olona rehetra, satria no terena hivavaka tamin'ny Jesosy ny olona rehetra. De tanteraka ilay faminaniana ato amin'ny Amosa, ato amin'ny bokin'ny Amosa toko 9 andininy 12 zao ny vaky ny teny hoe: indro avy ny andro, hoy ny avondrindra, izay anateraka mosary amin'ny tany, tsy fanarikanina nefa na etaetan-drano, fa fanariana andreny tenin'ny avondrindra. Ary vembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny afarany avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana. Eny ivezivezy hitady ny tenin'ny avondrindra izy nefa tsy ahita. Amin'izany andro zany dia ho jembo noho ny etaeta ny virjina tsara tarehy sy ny zatovolahy. Misy heviny zany virjina tsara tarehy sy ny zatovolahy zany, misy heviny ara-panahy zany, misy heviny ara-pahadiovany zany. Nisy vanim-potoana teto ambonin'ny tany teto izay araka ny voalaza faminaniana fa tsy ahitana ny tenin'ny avondrindra. Nisy vanim-potoana teto ambonin'ny tany teto izay araka ny voalaza faminaniana fa misy mosary tonga teto ambonin'ny tany, tsy mosary kanina na etaetan-drano, fa mosary sy etaeta te andreny tenin'ny mpamorona, fa tsy nisy vanim-potoana zany ry havany. Ianao tsy mandinika ny fahatanterahany faminaniana, fa ianao revo amin'ireo karazana fivavahana manao dokam-barotra amina famantarana sy fahagagana ohatran'ireny hoe sanikiva, ohatran'ireny vaky balina reny. Amin'izao ny fivavahana mialatsiny atao publicité mihitsy hoe aty aminay ohatr'izao sy ohatr'izao. Ianao ne rehefa tonga ao amin'ny famarinana tsy mila manao publicité ana fivavahana zany ianao, tsy mila mpanao délivrance ianao, tsy mila mpametra tanana ianao rehefa tonga ao amin'ilay fahamarinana. Rehefa tonga ao amin'ny mpamorona ianao ka zanany, zanako ny asan'ny tanako sy dia adidiko ihany. Amin'izao fotoana zao lasa ilay mpitondra fivavahana no mitafy voninahitra, fa ny avondrindra tsy hita intsony. Izany ny zavatra misy satria izany ny fitaka farany amin'ny tany devoly an'izao tontolo zao dia ny famantarana sy fahagagana. Za tsy miteny hoe tsisy famantarana sy fahagagana tamin'ny andron'ny mpamonjy, za koa tsy miteny hoe tsisy famantarana sy fahagagana tao amin'ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay, fa ny tena tiako atongavana dia zao: rehefa tonga ao amin'ny famarinana ianao tafatoetra ao amin'ny famarinana, dia mivao azy ny olana rehetra, tahiny ianao sy ny asan'ny tananao, miankina amin'ny fahatongavana ao amin'ny famarinana, ny fiainanao amin'ny famarinana no hitahin'ny avondrindra anao. Izay ny zavatra tokony ataon'ny mpitondra fivavahana, ny mitona ny olona iankohaka eo anoloana ny lainanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, satria nisy vanim-potoana, ary mbola izany ny zavatra misy hatramin'izao, tsy mbola miankohaka eo anoloana ilay manao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ny olona, fa miankohaka eo anoloana ilay anaran'ny biby, izay anaran'ny biby nanafoanana ny famarinana teto ambonin'ny tany. Rehefa tsy ao anatin'ny fivavahana sy tsy ampiasainao anatin'ny fivavahana ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry, fivavahana inona ntsony moa zany? Mbola fivavahana amin'ny mpamorona ve zany? Ekeko hoe fivavahana io, fa raha vao tsy ao ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry, tsy tononona ao anatin'ny fivavahana io dia tsy mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay zany ry havako, izay manaraka ny ite fandaharana ite. Fitiavana antsika malagasy, fitiavana anao mivavaka no hitondranany zany fanazavana zany, ary ny avondrindra mihitsy no nampijoro an'izao fikambanana zao sy nampisy an'izao fikambanana zao. Ny avondrindra mihitsy ihany koa no nifidy an'izany frère Abel izany hitondra sy hitory an'izao zava-miafiny zao amin'ny fasahiana, fa tsy hoe amin'ny heriko manokana, fa amin'ny fasahiana izay napetrany atao anatiko no hitoriko an'izany zavatra zany amintsika izay manaraka ao atokantrano ao. Raha mpitondra fivavahana ianao dia manentana anao ampitiavana izahay atao amin'ny fikambanana. Andao hitory ny anaran'ny avondrindra, andao ny anaran'ny avondrindra nitoriana, fa tsy misy mahafaty ampoka ane zany, misy porofo be da be ahafahanao mitory an'izany anaran'ny avondrindra zany ane eto am-pelantananay. Andao hitory ny anaran'ny avondrindra, fa hanadinana anao mpitondra fivavahana ny zavatra torianao amin'ny andron'ny fitsarana. Amin'izany anenina ny olona izay nitory teny nefa tsy anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry no naparitany sy no toriny tao amin'ny fitoriteny izay nataony. Ka izany natonga ny apôstôly teny atao amin'ny Galatiana toko 1 andininy 5 sy ny 6 manao hoe: fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza
no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa nitorinay taminareo aoka voaoziny izy araka nyvoalazana efa iny no lazaiko ndraiky etriny raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa noraisinareo aoka ho voaozina izy raha misy olona na te anjely efa ny an-danitra azy no tonga ka hitory filazantsara akoatran'izay notorindreo apôstôly reo a voaoziny zany olona zany ary na te anjely efa ny an-danitra azy a de voaozina overany amin'ny farimondreatrafo sy ny solifara izay mitory nefa tsy ny anaran'ny avondrindra na ny anara zanak'ondry notoriny ny atao hoe mitory filazantsara de tsy mitory famantarana sy fahagagana fa mitory ny anarany zanak'ondry vaovao mahafaly no ilazana azy amin'ny dikateny sasany ilay zanak'ondry ny avondrindra tonga teto ambonin'ny tany a no filazantsara torina am'izao tontolo zao a ka ny anarany no nasainy antsoina sy andoliana sy ivavahana ny anarany no asainy ampidirina ao anaty fiderana ny anarany no asainy anaovana délivrance sy ametraha-tanana marary a ho an'izay mila an'izany asa izany mino fa tafitany amintsika izay fanazavana lehibe androany izay a ko dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-bibity izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manrakizay